Tonga sao eto amin'ny Acoustic Gasy, ny iray anarantsika zao dia iran'ny Aina fa izay ny lohateniny tonalité anankiroa B bémol sy C majeur, B bémol majeur sy C majeur. Eo amin'ny intro sy ny couplet dia mampiasa B bémol dia rehefa rehefa makany amin'ny refrain sy ny tetezana dia mampiasa C majeur. Alors tonga dia tomboka. Iny une phrase iny F majeur miaraka amina basse C. Okay? F majeur, A C F tanana droite, C ny tanana gauche. Dia ny hitanao ny ty tanana gauche ty hijanona ato foana ty amin'ny intro. Très bien. Maka ato amin'ny C mineur 7. Okay? Tanana droite lasa G B bémol E bémol. Okay? Ty B bémol ty mahatonga anazy mineur 7, ty E bémol ty mahatonga anazy mineur. Ok? Très bien. Verina maka ato amin'ny F miaraka amina basse C. Dia asina ty mélodie ty G ty. Ok? Dia verina C mineur 7. Dia asina anty ihany. Ok? Dia rehefa avy eo mijanona C mineur 7 ihany ianao fa misy arpège. Ok? Avy ato amin'ty E bémol ty zany. Ok? Zay. Dia avy eo tia B bémol miaraka amina basse C. Ohatran'izao zao B bémol majeur. Ok? Fa ny tanana droite F, B bémol, D, B bémol fa basse C. Zany. Asina anty C ty. Dia rehefa eo verina F miaraka amina basse C. Ok? Zay. Hitanao ny tanana droite, ny tanana gauche mijanona ato amin'ty C ty ihany. Dia verina indray mandeha. Dia arpège kely, mélodie, dia tazomina 4 beats zany 1, 2, 3, 4. Dia makany amin'ny couplet amin'izay. Fa ny aloha makany amin'ny couplet misy mélodie kely. Rehefa tapy zany dia makany amin'ny couplet amin'izay ianao. Dia ny couplet eny akimpio ny maso tsy jery. Any fetiany lanao. Ok? Tsy akaikinao. Daholo jereny zay. C mineur fa somary ambanimbany amin'izay ilay izy. C mineur eny ankipy eo ny maso B bémol majeur. Maso tsy jery. F majeur ilay izy fa atao basse A. Ok? F majeur fa basse A. Ok? Zay ny fiainany B bémol. Dia rehefa eo ty misy mélodie kely. Dia maka ato amin'ny B bémol miaraka amina basse D. Ok? B bémol majeur fa basse D. Anilanao E bémol majeur. E bémol G B bémol E bémol. Ok? Dia rehefa eo tsy akaikinao. D 7. Ok? D F dièse A C. Dia ty C ty mahatonga anazy hoe 7. Dia rehefa avy eo D. Dia mijanona ianao dia alohany makany amin'ny couplet faharoa misy an'ity. D ihany ilay izy fa C D bémol A. Somary miakatra kely zany. Dia miverina. Dia raha tianao afaka asiana anty F ty ilay izy raha ohatra ka hoe. Hitanao? Raha asianao anty F ty ilay izy dia mineur 11 satria ty zao ny mineur, C mineur. Dia asiana an'ilay B bémol 7 dia lasa mineur 7. Dia asiana an'ilay 4e intervalle dia lasa C mineur 11. Eny ony tsy hita tsy ay. Na hoe
dia rehefa eto amin'le E bémol majeur eo afaka asiana antiky. Ok, tia note anatin'ny E bémol majeur ihany izy ty, E bémol, B bémol. Le couplet anankiroa afaka asiana an'izay daholo. Fa rehefa mamarana an'le couplet faharoa, G majeur ny amarana anazy, dia zany hoe na dia fantatra fa mamay ny vokatr'izay. Ok, D7, dia rehefa avy eo G majeur, G, B, D, G. Dia ty zao ty G majeur ty nitondratsika makany amin'ny refrain sy tondra makany amin'ny tonalité an'ny C majeur satria fa izay anino azo atao. Ok, raha tena tia azy ianao nato. Ok, alohany jerena ary C majeur, C majeur, dia rehefa eo C7 miaraka amina basina B bémol. Ok, C majeur fa asiana ty B bémol ty. Ok, na afaka atao hoe C miaraka amina basina B bémol zay tianao. Eto hoe fa izay anino azo atao, F miaraka amina basina A, efa hitantsika ty accord ty. Dia rehefa avy eo raha tena tia azy ianao, tia G miaraka amina basina B, G majeur, G B D fa basina B. Dia rehefa eo verina makany amin'ny C majeur fa somary miakatra le note. Ok, zay raha tena tia azy ianao. Ok, dia rehefa eto misy mélodie ohatran'izao le izy rehefa eto. Rehefa tapitra zany le C majeur dia eo amin'ilay hoe ny ho avy tsy ho vinanina, misy mélodie, dia makany amin'ny C7 na C miaraka amina basina B bémol. Ok, ny ho avy tsy havinanina. Ok, enao mihitsy makato amin'ny D alohany ianao dia zay vao F miaraka amina basina A. Ok, efa hitantsika ihany koa ty. Reveo ramba ho avy izany aorina. Ok, zay dia miverina daholo moa le accord rehetrarehetra teo. Ok, dia tapitra ny refrain makany amin'ny tetezana, dia ny tetezana tonalité C majeur, dia ohatran'izao mifaneny ifaliana fa tsy ijaliana ny fitiavana. Dia reveo misy fetra nefa ny fiafina sy ny fiarana nefa izay. Ok, dia miverina makany amin'ny refrain. Dia iny 1, 2, dia rehefa eo F majeur tia, F majeur AD9 moa zany, F AD9, F AC dia ty G ty no mahatonga anazy AD9. Ok, G majeur, dia rehefa eo accord anankitelo mifanesy. Iny C majeur, F miaraka amina basina A, G majeur, dia rehefa eo miverina indray misy fetra nefa ny fiafina sy ny fiarahana. G majeur, dia rehefa eo nefa izay, dia miverina makany amin'ny refrain. Ok, eny ary aloha fa dia mahazo toy.